atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizanana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mystère nambomiadana. tantara no soratan'ny Landry Steven. Nouvelle amin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy ary Finiavana. Nandray fiotsinanao totosa Tovo Andriambololona, studio ny prod. Efa vonina daholo ve ny entananareo day? Efa tokony andena itsika avy eo fa miandry any tady avy any am-piasana fotsiny sisa. Endry neny a, efa vonina daholo fa zary mandeha hitady zavatra any an-tsena any a, misy zavatra vidiko izay any. Ay ve, dia aza miandry ela be any ary ianao ry meva fa sao dia ho taraiky eto tsika. Lalana koa manko mbola lavitra raha teo. Endry neny a, vetivety fotsiny any many ka. Arono ary meva. Ahoana izay? Mba aiza ho azy zao toky e. Tô mbola tsy hita ihany ty iziko. Sao manko dia izy indray no ataraiky atsika eto. Tsy haiko fa ohatrany hoe andeha ho any amin'ny namany vetivety izany hono izy, sady hanao veloma. Ay, ka andana ary indrira andeha. Dadanareo koa izay efa ho avy. Nandamina zavatra ny am-piasana fotsiny manko no nandehanany any fa tsy miasa izy androany. Ay fe, fa hono ary neny a? Ahoana? Nareo sy dada ve izany anaritra anay toko fotsiny dia miverina avy eo? Eny akia. Hitandry ihany fa ny trano tsy azo ilaozana moa ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitra koa izao tsy dia milamina loatrako. Neny koa izany. Maninona e? Raha sompanampy antsika ane eto foana e. Eny ry meva, fantatro ange izany e. Dia sanatria ary ve dia raha sorery no hajanona eto amin'ity trano be antsika ity hozy izy indry? Koa maninona moa? Izy anie mba efa zatra tsara ny ato amintsika ihany e. Amin'ny fialan-tsasatrareo manaraka aky miaraka ny daholo tsika. Fa amin'ity aloha ndrisy toky rery no mijanona any fa sady efa izay koa nge ny fampiresahanay sy dadatoany Ambomiadana e. Neny kosa rangaha, mba hafa ihany ange hoe mba eo neny e. Meva koa izany. Efa olona efa 19 taona io dia mbola tsy mahasaraka neny ihany. Sa ndritsy andeha izany fahijanona? Isy, aiza koa e. Dia andeha fa le mba hoe tsika miaraka no tena tiakoko. Amin'ny manaraka ho ako. Sady manahirana be izany raha tsy voahomana tsara. Sady lasa manahirana amin'ny dadatoa koa e. Dadatoa koa fe dia aninona e. Izy ary olona tsotra be iny sady dadatoa anie olona zokony neny ihany e. Tena mbola zaza mihitsy ndry ity ry meva ka. Ary efa voambonina daholo ny anareo ato izany e. Oay, iny toko fa tonga. Toky eo? Haihony tsika selarery no mijanona any fa dada sy neny manatra antsika fotsiny dia miverina. Ka efa izay foana moa no fampiresantsika hatramin'izay ko. Fa meva izany mieritreritra hoe izy akoatrantsika ary mandeha makany e. Miaraka amin'ny neniko. Tsy mijanona izany ankizy fa manatra antsika fotsiny dia miverina. Andao moa neny a. Izany a. Eny ary e. Aleo fa resahana dadanareo rehefa tonga eo dia hita eo e. Hoe, zay ahay. Zay aloha fa andeha kely vetivety aho izany a. Tena be dongodongo misy inge ty mieva kely ty e. Fa andeha ho aiza indry? Andeha ho any an-tsena vetivety ako. Ay, dia mba hitindray zavatra izany soko rehefa miverina indry a. Eny ary e. Toky a. Mba jerijereo tsara meviny rehefa tonga any nareo da. Aza manany amin'izany ihany ka. Fa aleo koa ary aloha izany mba hanomana ny entako fa efa miandry an-dada izany sisa antsika dia efa mandehako. Efa vonina daholo ve ny ankizy ato rotsy e? Ay, tonga ianao. Efa vonina ka. Fa meva zao no mbola lasa nijery zavatra kely any an-tsena any hono. Ay ve? Ie. Ary ianao toa mbola tsy taitra an'izay andeha akory.
tsika ne tsy hitondra fiara fa taxi brosona andehanana any sady tsika mila miverina androany ihany fa ny asa koa tsy azo avela. tsika ny tsy dia misy zavatra homanina firy fa mety mihitsy izany ka aleo mandeha taxi brosona dia hoe mbola somary mandeha tongotra kely aza rehefa tonga eo amin'ny toby fiantsonana. Lalana makany tonga ho Ambomiadana koa ny ka tena mbola ratsy ka izay indrindra manko hitan'ny neny fa izay dia tonga ay oay ve dady efa ato ie biso any dada aloha ndry izy io anery aja dia tena be dongo mihitsy lainga nyzany ry dada fa misy inona zakambo mba nyteny aneny hoe tokony mba mijanona miaraka aminay any izy dia neny tsy mety ay dia raha tsy avela mefa miverina izany neny dia iza nanao ny rarary tao trano sy anjo ny tranontsika rasoko fa ngamo rasoa miasa rehefa tsisy atontsika dada koa izany aleo moa izy mba hijanona hiaraka aminay aleo ary zary aja raha pitsy vo mody fa ianao izany no miverina androany any eny ary be dongo mihitsy anie ty zanak dada ty ka ontso ary andana ary mimana daholo fa taraiky eto tsika neny eo ahoana reraka be zaka anomboka sady indray ndriry meva tsika aza mbola sy tokany amin'ny dadatora bara akory dia efa taraina sady ny atao ndry mangina teo alary toky fa mbola lavitra be nga izany toerana misy any dadatora bara izany ry dada sy neny tokoa moa i meva tamin'ny mbola kely ny taty farana hitako tsy madadidy ny lalana makaty intsony hita ho ary dada ka tsy zava-patantsony ny aty ambany vohatra na dia kely aza matoko eo alary toky kay marary ange zany ary mevy zay dia tsongona mafy ery le olona ka elatsiana tsy mba mahay mihitsy raha tsy manany ihany oatra ny oko mipetra tsara ho anareo da fa tsy mila misangisangy eo avy eo dia rafitrady indray fa ohatra mampatahotra be dada sy neny izany lalan'izany ka aty ve zao tsy izy biby olona ie tena misy akety sady tonga dia le mihinana reny mihitsy aza mampatahotra azy ela ary toky laingan'izany romeva fa tsisy ninona izany aty aiza hoe ry aja le rano anaty kitapo any fa ohatra mange teta be izany ty ary fa sao dia mba tokony hijanona hiala sasatra kely aloha izany sika ry zareo fa tena lavany izay lalana vitantsika trany amin'ny nanajanonana fiarantsika izay io indray ndriry meva le dongodongy efa kely inge sisa dia tonga hitandry afaka nyity lalatany kely ity tsika izany hoe ty lalatany somary voarakodrakotra ala ty dia miakandrefana kely tsika dia tonga ka mbola lavitra be ve dia sady za koa izany nona be tena mandreraka misy ity oriny eny ahoany tena tsy ho tamana ty meviro zao no mitoy rehefa tonga ny amin'ny dada tonga misy atatany ohatran'izao sady tsy maintsy manao rarangy rehefa tonga fa tsy vita mipetrapetraka sy midongidongo zavatra oatra zao atao meva zao fotsiny mandreraka mihitsy mangina eo koa elahy elanga mahay mandro sakafo no za okizay nareo dare tokoa ajanony ihany izany rezaka izany fa dada to mafantatra zay tokony atao sy vitanareo sy tsy vitanareo rehefa tonga any hita ho ary dadako meva ahoana izay ry dada io le tanàna io tazana eto io no antsoina hoe Ambomiadana aminy ay mahafinaritra be kay sady tanàna maromaro kely mihitsy izany mandrafitra azy izany feno tambary eo ambany tanàna ay dia misy ranokoriana mahafinaritra koa iny andrefa ny tanàna io tena mahafinaritra be izy izany ve ohatran'izao ny aty fa tsy napozy meva mihitsy ve eny lesy taty angeky iny neny no mipetraka hatramin'izay ry mevy izany ve ie tena tsara be
Tongotsika ato misy any dadatory zareo a. Odeo aizany olona le oay tonga soanareo. Manahoana raha zoka? Manahoana nareo efa mianaka? Tonga soa aty aminay zany e. Salama tsara zay ry dadatoa. Ary meva ho aza maninona tsy mba miaraba amin'ny dadatoa akory e. Eno a? Manahoana dadatoa? Manahoana retsy ry meva kely a. Lehibe sahady ndry ty a. Aiza koa? Ie, fa ndao aloha e, mandrosoa daholo. ka androzy tokoa moa zany zay ranoatra. Dia inona hono mivavao aty amintsika aty izay elaela izay e. Tsy dia misy vaovao ry aty fa mangingina sy milamindamina e. Ny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana zao no malaza aty amin'izao. Ay, tsara kosa zanyko. Ie, Foana ary dadatoa. hoe ahoana? Ary mba lasa aiza daholo aho zany ary neny tonoro sy ny ankizy atao trano toa ohatry ny mangingina. Ay tokoa moa tsy mbola niteneniko anareo. Teraka tamin'ny fakomaly vero le vavy matoako dia lasa nampifahana azy ihany neny tomo. Le faralandray lasa ny amorontsiraka any niala sasatra niaraka amin'le namany mpiara-mianatra aminy ireny e. Ay, Hitanareo koa moa fa vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra raha teo zao ko. Dia arabaina aloha izany nahazo vahiny keliko. eny tokoa ry dadatoa. Misaotra e. Fa zay moa zany ty tonga ndraiko. Sady hafa ihany inginy miala sasatra ty ambanivohitra ty ry dadatoa e. Zany veletsy. Tena hafa mihitsy. Se koa dia mahita lazaina ka. Tena mahafinaritra mihitsy aty ka. Ndrivotra madio, ny biby fiompy miadana tsara. Hita ho ary dadako. Ary fa maninona ho azy zany meva ny toa tsy ahita teny mihitsy e. Tsy hoe misy inona ka. Fahavariana be fotsiny any mandinika ny tontolo manodidina. Tena kanto. Tena tsara be sady milamina be koa. Marina mihitsy aky zany a. Ohatra zao ny ty ambanivohitra ty amin'ny dadatoa. Neny eo. Ahoana ki? Maninona nga tsika raha mba taty no mipetraka? Fa nga tena tia meva be mihitsy ony aty izany e. Ieko, sady mahafinaritra be ny tanàna aty. Meva kely koa le retsy a. Ary inona ho any vaovao any andrenivohitra any aloha e. Tsy dia misy inona any ranoatra fa dia rotoroto lava foana. Zany ve? Ie. Fa dadatoa marina ho azy zany dia tsy mba mandalondalo any aminay mihitsy e. Tsy zany kifa mbola sahirakirana kely zao a. Ny fambolena aty zao ny tena mbola manenjinenjika kely fa rehefa milamindamina manaraka dia makany any zay e. Eny ariko. Fa tena misaotra betsaka aloha ranoatra tamin'ny fandraisana fa tena mahafinaritra. Tsisy isaorana ka. Fa tsy maintsy miverina rehefa avy eo ihany manko izay fa tanàna koa tsy azo avela rera aminy ny asako tsy maintsy enjehany. Fa nanatitra anazy dakely fotsiny tena ny antony andehananay aty sady mba mamangivangy. Zany ve? Dia andeha sady ve zany nareo? Neny eo. Ahoana ki? Tanary neny raha hiverina hiaraka amin'ny dadandroany fa tsy maninona e. Ay, Tena mahampomehana mihitsy koa meva aty ka. Rehefa hijanona indray neny dia alefa ny mody. Elako ka mampalahelo indray dadako. dia hiverina hiaraka amin'ny dadandray izany neny dia tsy malaheloelo a. Sady dadatoa io anie mahafinaritra be koa e. Endry neny a. Ka raha izany dia ndraso kely vetivety ary fa misy zavatra mba meko anareo e. Dia izay zany ry meva. Endry tsara ty a. Dia mba mahaiza mifankaty tsara nareo dakely. Eny ary neny a. Ty hoeto anareo any e. Hoay, to vatotra koa be anankitelo. Tena misaotra betsaka ranoatra fa sady mbola misy vokatra ny tany koa reo a. Tena misaotra betsaka ranoatra. Hita ho a, misaotra betsaka razoka. Sady mbola menao voandalana koa izay tiako. Kely reny fa nareo koa zany. Fa leo ngamba izay angatadalana amin'izay aloha hoe. Endry tsara nareo da. Sao dia nahirana ny dadatoa aty. Aza matahotra ianao ry dada fa endry tsara zay a. Aleo ary ho ateriko kely atsy no nareo e.
Ka vita iny ny sakafo hariva fa afaka mamonjy fatoriana amin'izay nareo da le efa natondroko teo iny ny efitrano misy anareo. Misy fandriana roa ambony ao, sady sao de reraka koa mantsy nareo de tokony makainako. Za nga mbalory dadato kelikely vao atoroka. Za tonga de andeha atoroka. Soava mandry daholo nareo. Eny ary anaka, soava mandry ianao. Fa tsika very dadato mba afaka miresadresaka kely aloha raha mba mety. Tsy maninona mihitsy le roa. Ka hoeto ary ny resaka tian'izay atao fa mihaino ahy. Ka tsy zany rery dadato fa saika mba nitany kely aho hoe eto ambony miadina eto moa zany misy zavatra fadifady na ohatra hoe zavatra tsy azo atao. Ay ve, raha ny eto amin'ny tanàna misy atsika aloha tsy misy fa hitan'izay moa le rano krineria rehefa ny tanàna io. De misy fary voadidina ala sy aram-bato zay eo. Asa nahitan'izay io? Ay, iay hitako toy ka. Fa misy iny eny ry dadato? Fadiko soa io toeran'io tsy azo atao mihitsy mandehandeha eny raha vao ohatra ny hoe mihinana kisoa, indrindra moa mitondra kisoa eny. Zany very dadato. Eny tsara ho fantatra ihany manko zaniko, zay hipetraka eto. Zany mihitsy anaka fa ay moa mbola tsy fantatry tokoa ny tantara momba n'io rano io. Indrindra fa le fary voadidina ala sy aram-bato io. Eny ry dadato, tena mbola tsisy zava-pantatro. Fa mba afaka lazalazainy dadato anavy fa ohatra mahaliana anany izy zany. Ny tena tsara kokoa nefa zao de nareo da mihitsy ny tokony haino an'le izy fa meva moa iny efa lasa nandeha natory iny fa aleo izy loha andeha atory ihany fa tsika seno miresaka eto Sady izy iky dadato tena be torimaso mihitsy. Ay ve? Eny fa zao ary le tantara le roa. Io fary io anaka de tena mifono zava-miafina mihitsy. Tsy mety ritra zany mihitsy izy io na de amin'ny vanim-potoana ny lohataona be le tsy misy orany reny mihitsy aza. Ary tena masidolo be mihitsy io fary io tsy misy samakeny aza ny olona na de efa zanatany eto aza. Zany very dadato. Toy izany fa ohatra mahaliana be anahy izy zany. Ka zao tia ny tena zavatra tsy takatry ny saina niseho teo. 20 taona lasa ianaka de nisy tovovavy ray izay avy any andrenivohitra nanao fialan-tsasatra taty amin'ny fianakaviany taty Ambomiadana taty. Nandehandeha teny amin'ny toeran'io izy tamin'izay. Ndrisy nefa fa namony ainy teo izy raha sendra mba natoritory teo ambonin'le vato amoron'le fary io. Nisy tadio tsy fantatra hoe avy aiza fa zay tadio zay nitondra azy niletika tao anatin'io fary io. Andrekako tena lalina zany toy izany hoe natao ny fitadiavana rehetra fa miala maina tsy nahitam-boka an'izany ary tsy hita tsony izy mandraka ankehitriny. Very tao le tovovavy. Maro nefa ny milaza fa matotoany no monina sy mipetraka ao anatin'io rano io. Ny sasany indray nefa milaza fa zazavavin-drano no monina ao ka de makahala vahiny. Eny tsy fantatra mihitsy izay tena marina amin'le izy fa misy milaza indray fa isaky ny amin'ny 12 atoandro eo de mahatazana tovovavy mitanondrika sy mitoloko mipetraka eo amin'le vato amoron'le fary io. Tena marina an'izany saingy ahoana ry dadato? Tena tsy sahala eroa. Fa zao ry toka fahadio ary tena tandre mifatratra ny mandeha eny fa tena mampidi-doza. Mba lalina indray zany tantara zany eny ry dadato voaray zay fa misaotra anao nampahafantatra fa tsy aleo ve tsika mianaka aloha atory amin'izay fa tena efa alina loatra tokoa tia ny andro eny ary soava mandry ianao dadato andao ary de ao amin'le fandriana leny resahako teo eny ary Toka, mila mifanampianao re za fa mijaly mba hapio re za fa mijaly Oay, fa izy ianao ry tovovavy tena tsy mahafantatra anao ny za
fantatrao ihany re za fa mba piolo za fa mijaly mba afao tato re za fa mijaly ka inona ary ny azoko atao anao e inona ny azoko anampiananao mba alaivo re za e tena mijaly ane za e ka tsy hitako angeka izy atao amin'izao e atsana be sy rano manasaraka atsika mba avoty re za raha sitrakao e tena mijaly re za e aleo ary fa ho avy ay e tena tsy mety afaka eto ange za e veloma ianao veloma fa lasa aza mandeha anao fa endraso aloha e endraso ho aza fa ho aiza ianao e efa mezaka nohinana e za e aza mandeha ho hoay ary tohatra miotsaka ane zany tany ijoroko zany e tena lasy ty vonjeo e ary fa maninona ary toko izany nohatra ny miorakoraka be andraso mihitsy aleo hoe ariatrako ny jiro aleo aloha jereko amin'ny fandrinanao mihitsy ka toka fa maninona lahy marina raha mahaloha-peo izy fa za fotsiny mivandravandraina ohatrany hoe tsy tompony tenany izany izy aleo aloha te fahako kely mihitsy ny tariany fa ohatrany hoe olona verisaina izany izy ity ka kay fa aiza zany toka fa inona nahazo an'lahy teo e ato an-trano any lesy lahy fa ho aiza moa tena zay voatsaroako inona nitsaroany lahy tena ohatra ny nanofo latsaka tany anaty antsana misy rano beka iza dia nisy vehivavy tsy fantatra zany nila vonjy tamiko matory lesy fa ohatra ny nofo rehetra ihany izany a ilahy koa ngamba mandeha fa saina lavitra loatra sady lasa ny saina koa mamoriporiny eo e aleo rangaha tsy lasa zavatra betsaka meva fa raha fandiniako azy iny dia ohatrany hoe tsy no fotsiny fa zavatra tena misy antony mihitsy iny aleo moa dia kena fotsy loha izay teneniny zoko a to lasa saina be lahy e matory io a fa reraka be fotsiny lahy dia lasa mamoriporina ny saina nofo ohatry ny nofo rehetra ihany iny sady zao koa ane mbola tena alina be e fa firy marina moka izao mbola vo misasaka ny alina mbola vo amby 12 mahery kely fotsiny matory fa tsy maninona izany e lahy zay fa monjo ny fandriana koa ena re soava mahalo kery meva maraina sahady tia ny andro tena vetivety izy zany maivamaivana ery sady afapizana tsara oraka izy a mifoaza amin'izay sakafo maraina aloha tsika e way manahoany dadatoa manahoany ry fa nga dadatoa efa namasaka sakafo maraina sahady zany kiny aty mba mivoatra fa ataovy aloha reto sakafo reto fa mangatsika ihany e dia tena nateriny dadatoa aty mihitsy veko ao rehefa tsy maninona zany a otry ary toko ve mbola tsy taitra to mbola matory be mihitsy e aleo aloha fo azoko mihitsy le be torimaso be io toka foaza amin'izay lahy efa maraina ny andro aleoloha atory raha mbola matory izy fa tsy maninona zany anaka ve efa maraina sady ny andro io fa taitra ka manahoany dadatoa manahoana ary sery toka ao aloha misakafo nareo da e ary tena nahatafa fo maraina mihitsy ny dadatoa zany nga hita fa efa zatra anaka ay za mako andeha kely hoany atsena ny vo maraina zao io dia andeha hividy sakafo biby fiompy kely ireo sady hividy arona sinany sasany fa efa tena mitady tsy ho atonina mako izao fa misy voafoy sahady indray aoko dia avy any a dia tonga dia makany amin'ny fokotany fa misy taratasy ho karakaraiko kely zay ihany
Tsy maninona nke zany dadatoa fa afaka miaraka amin'ny dadatoa any za e. Zany aleoka am'za dadatoa nandeha andro fa za mba te ahitany tsena sy tanàna ty toko mba efa nahita ihany. tianareo koa rakizy. Io indray ndiry meva. Aleo ary za dadatoa nijanona fa aleo meva no andehany fa saika ny tany hoe raha misy raha tokony ataoko dia tsy maninona fa mandeha nareo mianaka dia afaka miaraka makao dia za afaka metrahany dadatoa raha izay tokony ataoko eto e. Saika hoe avy any dia hiaraka kakatay any atsinana tanàna any tsika mianaka raha mety. Ay ve hitako aniany tandry dadatoa any e. Maninona moa raha tonga dia za mandeha makao fa zany refa mbola indrasana ny dadatoa avy any an-tsena sy manao karakara taratasy any vao hiaraka ho any indray. Karaha tsy mampaninona an'se dia mandehana re tandreny fotsiny nefa sao dia maharatra amin'ny famaky any ny tanana. Aza matahotra dadatoa fa haiko izany ka miomana ary meva fa vita ny sakafo maraina fa hiaraka tsika zany eny dadatoa. Tena lasa ihany zaiko mandinika ny zavatra nambarany dadatoa maly alina iny tandremo manitsaka na manamorona n'io fa ry misy riandrano io fa tena masika lolo be ao dia mety ho marina daholo ary ve zany zavatra tenenina izany tena tsotsiny ohatrany tsy andry amin'izany fotsiny eritreritra ka aiza ve rangaka tonga hatrany anaty nofoko mihitsy le izy. Nahita tovovavy mila vonjy aho sady mahagaga dia misy antsana sy rano manasaraka anay dia mety ho inona reny ny anton'izany za koa tia variana mandrevirebety fotsiny fa aleo aloha alaina amin'izay ny kitaika tsy maintsy ataoko aloha izay hatavaverina amin'ny 12 ora sasany any an-trano tsy maintsy andeha atsokosokiny amin'ny fario za amin'ny 12 hijery an'izany tovovavy izany sady anamarina ny tena zavatra misy eny tena ataoko raha ngaha zay tsy maintsy fantatro ny marina lasa zao. Banana hoana ary izay izy dakely any ambany vohatra any amin'ny dadatoany hany to tena tsapako manginy ery rehefa tsy oro zareoko meva kely moa ny tena mba manala ny fahangina anatiko ohatra ary andeha ho aiza ianao tia to maikamaika be ery tsy zany aky fa anomana netako fotsiny za dia andefa voahiraka lehibe ako maika be koa zany ve fa voahiraka ahoana koa mba tampoka koa zany ka dia ho aiza zany ianao any amin'ny porny tamatava aky oy misy hitana tonga any dia za mendraikitra an'lay izy zany mba enjana kosa ny ataony lehibe anareo zany ka tsy mba misy fampiomanana akory fa tonga dia lasa ka tampoka be aky ilay izy fa izay le asa dia tsy maintsy atao aloha zany ve dia ianao rery zany no mandeha makany misy namina miaraka amiko any ka dia firy andro zany nareo no any tsy ela be ka 2 andro ihany dia miverina fa ao aloha mba ampikely anomana an'ilay toetako reto ao ary fa ngah moa zany ianao tsy sakafo atoandro izay vao andeha tena tsy hinana ntsony angamba aloha ka tena maika be aleo any an-dalana mihinana endray ariko dia angina kely reretondray aloha zany zako ka asany zany sery asany andehanako any fa naza koa zange mba malahelo ohatranao eny raha ry soa lesy dia ho tsara mandroso tsara miverina koa tonga ary dadatoa otry ary tena nahazo betsaka nese zany ao aloha ampidinina aloha zay arono ary meva mba lasaiza ry dadatoa
efa nahitankizy kely namana vavy kely mitovy aminy izy dia lasa nandeha ny lalaon'ny karenjy ihany fa efa nilazaiko fotsiny hoe tsy mahazo mandeha lavitra fa izy manko mbola vahiny etiko. ay ve tsy maninona zany ry dadatoa va zaho io konge ohatra ny andeha sasa kely nandoha rano any aloha fa ohatra ny tena tsy emboka be mihitsy anakaiky mifatsakana any zany no andeha tsy maninona zany anaka fa mandehana ary zay raha aloha fa lasa io raha mba fantatro dadatoa matsy fa za tsy andeha sasany ampatsakana zany fa andeha eny amin'le faria fa firy marina aloha zao teny 12 latsaka fe fa ny marina aleo andeha malakilaky aloha ba sao dia taraiky eo ka. Zakazaka zay efa vitako ohatran'ny tanàna zay toa ohatran'ny matahotra eny nefa ohatran'ny misy ery manosika anay izotra makany zany tia fa efa manomboka manaka kely le aram-baty manodidina le rano aleo aloha tsy androso be fa atao tazan-davitra ihany ka fa firy aloha zao teny efa latsaka kely fotsiny amin'ny 12 ora aleo aloha ka malomaloka kely apotriny tsy azo lehibe tsy fa tena mikaingaina koa zany andro zany oay 12 rakatroko ny andro ary toa lasa misy rivotra be tampoka teo lasa mandrivotra be ny andro andraso hoe anatina moramora dia hitazana an'izay zava-misy ao aleo eto oay ary toa lasa manompo mahety be tampoka ny izany rano zany nefa dia tena nadio nangatsakatsaka izy teo tena avava tia marina ka oay fa nomasoko ve mandrosa tohatra mahatazana tovovavy mipetraka eo ambony vato io amin'ny avaratra kely sady kotsa be ny izy zany tena ohatra ny mangatsika izy fa jereo fa mihovitrovotra be tena mahagaga zao ny andro nefa mafana nefa izy tena mangovotra be tena ohatra ny hoe misy ery avava zany manosika anatona azy aleo rangalo anatony eny aminy eny dia resahako izy tena midobodoboka be koa zany foko zany aleoloha andeha malakilaky kely tonga aleo rangalo ampiresahako izy eo maninona rereo tenao io fa nitraka izy dia mibanjana tsara ary mangano hoanikina ny masony zany fa izy ianao tokony anarako ka fa maninona rereto ndry ary mangatsika angandry izany tohatra ny mangovotra be oay tena tsy namaly izy marina toa nondraraka tamin'ny tava fotsiny ny ranomasony tena malahelo ny izy zany raha fijeriko azy fa ty aloha anao vakina akanjoko raha mangatsika indry misotra faonoa iza ny anarandry Noriso ny anarako ay dia maninona rereto indry tantara lavabe momba n'izany zany fa afaka mba lazalazainao anao fohifohy fotsiny ve toka mila mifanampianao faran'izay aingana ingabe raha maromanga ingabe raha maromanga ihany izy rery ihany vaolana ary to tonga dia fatany hatramin'ny anarako mahagaga zany oay fa ataonisy rivotra be tampoka teo koa tena nentiny letika any anaty rano any izy tena lasa any izy tsy hitantsony miverena miverena kia
fa taiza foany sery toky a ka tsy zany ary dadatoa fa mba nanaroatra kely nijerijery amin'ny tanàna manodidina sady no hitanao fa efa hoe mba nisaika kely tany Andoharany nge za teo e. ay io misariny io nyvariny se meva kely efa lasa miverina ny lalao any ray zao. Ay ve misaotra ry dadatoa. mahazo toa ary tena nahalasa ny saiko ihany ny zavatra hitako teo iny a dia ho anontaniako any dadatoa ary ve hoe iza moa izy teo Ngabera Maromanga. Tena tsy maintsy aloha ny atao hoe te hanampy an'iny tovovavy iny a nefa mahazo azy ange mbola tsy fantatro mazava tsara e. Tena mampalahelo ny jery azy ny toloha kely teo iny ny maso manganohano kely fa ny zavatra tena mahagaga sy mahalasa ny saiko dia tovovavy very tao anatin'io rano io nefa efa 20 taona lasa zay 20 taona lasa izy nitsita dia voatazon-javatra tao ihany koa dia ao anaty koa moa zany hoe 20 taona zany izy tsy tao dia mbola hijanona tanora kely foana ihany ve raha ny fijeriko azy teo mantsy zao dia eo amin'ny 20 taona eo iny dia inona moa zany ny antony tsy andosirany rehefa tafiakatra eny ambony eny tena tsy lolo ranga iny a tena olona nofo sy rano ny hitako teo tena misy teriko avana ty ma fa inona ny mahalasa saina be any sery toky angatsy tia ny sely aloha ka tsy zany mihitsy ry dadatoa fa inona fotsiny ary ka tsy zany ary dadatoa fa misy fanontaniana kely saika mba hanontaniako anao zay hoe ahoana ry toky ono ary dadatoa mahafantatra olona tsoina hoe Ngabera Maromanga ve no Ngabera Maromanga fa atao sehinina izy ka mba tiako fantatra fotsiny ndre ry dadatoa olona tena lavitra be atsika nge zany ry se any andrefana be any misy azy fa taizany nahafantarany se an'izany aleo aloha mody mandanga kely ka tsy zany ry dadatoa fa nisy olona mifanina tamiko izay dia nanontaniana dia navaliko azy moa hoe tsy fantatro izany olona zany ko eny ary fa andeha kely aloha fa avelako eo se eny ary dadatoa fa misy inona ary tena ohatran'ny hafahafa be dadatoa teo iny tena misy zavatra feniny amafy mihitsy tonga dia mivalo arika mihitsy indrindra vao ny tena hoe Ngabera Maromanga tsy maintsy ho fantatro ny mariny andeha ho tedaviko izay olona zay tsy maintsy anontany olona fa tsy maintsy misy olona mahafantatra an'izay tsy miandry ela fa sao dia zao ihany dia lasa firy ary zao andro zao ohatra marina raha tsy efa tena mitelo ora folakandro tia lalatany be ty foana aloha zany ny arahako marina mafy raha tsy tena mangina koa ny zany lalana zany aleo rangaloha mandeha fotsiny dia teo izay hafarany fa norisoloha zany dia voapirofo loatra eto fa tsy maty izy raha fahazoko azy dia voatazon-javatra fotsiny izy fa raha ohatra mantsy ka matotoiny dia tsy voakasiko zany mihitsy fa efa lasa lavitra ihany aloha za zany fa tena angazana aloha zany toerana zany tena tsy ahitana olona na dia ray aza bozaka maina dia vatovato ny tena mameno ny lalana aty tsy misy miempotra zany ranga eo tsy maintsy ho toizako hatrany ny diako le ty to tapaka eto koa za ty lalana ty dia inona zany ny ataoko alealoha akakaina keletsy amin'itsy malimalika itsika sady mandika hoe inona ny atao manaraka dia ahoana re zany iverina ve zany sa efa natomboka rangaty dia tsy maintsy faranana tsy misy miempotra zany ntsony aho
oay le ty e fa atao misy rivotra be sady misy tadio be tampoka zany koa. Zovy moa ianao io ny samiditra ty amin'ny tanàna. Fa iza koa ary zany e tena mampatahotra. Zovy! Tsy mahita olona na de ray aza. Zovy ianao io e, ary maninona ty amin'ny tanàna koa ty? Tena mahatahotra marina. Miorona daholo ny hodi-dohako, malemy hatramin'ny lohalika. Ohatra ary toa misy olona iny, ary toa lehilahy efa antitra be mitondra tehana kely. Inona ny ataonao aty? Ka tsy zany re tompoko fa ahoana? hitady an'izany ngabe raha maromanga zany a tompoko. Mila azy mila mifanampiany re tompoko. Ka inona zany fanampinao ilainao aminy e? Fa fantatrao koa zany olona zany tompoko, mba toroana ary azafady indrindra fa tena ilainy e. Zany ngabe raha maromanga aminy. Ka inona ny fanampina ilainao amiko? Lasao fa mihaino an'ilay kely ah. Ay ve anao e? Tsy zany re tompoko fa norsoa amin'ny farena Ambohimiadana. Tena mila anao izy, tena mijaly izy. Zany? Oay, ary toa tsy namaly intsony izy fa midina teo ambon'ilay vady dia manatona moramora. Ary ohatrany tsy mandeha tany any izany tongony izany e. Tena mitsingevana, tena mahagaga izao ka olombelona ihany ary ve ty sa inona e? Fa izy aloha dia tena efa antitra e, nefa ohatrany manana hery hafa hafa izany. Fa iza ho ahy ianao ry le kely ha? Toko tompoko no anarako. De taiza ny nahalalànao ah? Toy izao tompoko nahafantarako anao. Lasao! Ay! Ndao ary anaraka! Andao ary tompoko. Oay, ndraisina ny tanako. Na za koa azy ohatrany hoe lasa mitsingevana miaraka amin'izany. Tongotsika! Ay, oay, ary ohatrany mihafahafa be n'izany trano izany e. Toa voarary vato ohatrany dia any anaty fasana reny. Midiry se! Ary soreto ny kiraro. Eny ary tompoko. Oay, ay ve malalaka be ohatr' izao e. Misy labozia misa 7 manazava ato anatin'ny trano. Ny efatra ny anjoro moa ny telo eto afovoan'ny trano. Ary inona koa ary zany fofona hafahafa be manempotra be zany. Ka mipetra se, petra. Eny ary tompoko. Ohatra ary fa inona koa ary zany atao zany. Ohatra mikongona amin'ny zavatra tsy fantatra zany. Mikongona tsy fantatra hoe ahoana. Zay! Norso mo ny anaran'ilay sasavavy teo. Eny tompoko, Norso? Ka zao ary no isy e. Misy lolon-dranomasika ao anatin'io fary io. Ka ataony soronao io sasavavy io fa ho tany-toerana. Ary efa tombotra ny fotoana hanatanterahany zareo an'izany. Zany ve tompoko? Dia mety mbola azo tenena ve ny haveloman'io zazavavy io? Amasiny ny fary io vao avelan'ireo lolon-dranon'ireo ao izy e. Amin'ny tsinam-bolan'izao no hanatanterahana an'izany. Fa mbola velona tokoa izy. Efa mitady ho vonon'ireo satria manohatra an-dry zareo. Fa afaka mandeha alohanao fa asehoko amin'ny fahitana manokana rehefa ilaiko ianao. Eny ary tompoko. Ary akipio amin'izay ny masonao. Manisa 7 avao ahirato ah. Eny tompoko, zao. Isa 2 3
efatra, dimy, enina, fito. oay to efa tia tanàna sady a tena mahagaga zany a tena mailo le ngahapera maromangy fa tena efa mena masoandro sady aleoloha sy nazakazaka kely amonjy ny trano fonenana ka efa sasamiandro zay meva sy dadato lasa zao e fa taizy sery tokony zao vao miditra ny trano a marina raha tsy mahampitaitaina mihitsy a taiza sy taiza daholo zao ny tany tsy efa nalehana iny tadavana ny se fa tsy fantatra hoe nakaizy se meva zandry ny se zao any miodikodiny eran'ny tanàna any miaraka amin'ireo namany mitady any se zany aloha dia tsy ilaza na inona zany e ataoko tsy misy mahafantatra ny zavatra ataoko tena lanaika ary dadatoa tena efa voatetina daholo ny tanàna fa tena tsy hita hoe nakaizy izy efa tonga ao izy e zany very dadatoa efa lasa niditra ao an-trano ao dia taiza hono tsy niteny firy izy fa tonga dia lasa niditra ao an-trano ao fotsiny e zany ve aleo efa hidirako ao aloha azafady kely aloha dadatoa e ndao anaka fa taiza moa zany lahatiry toky marina raha tsy tena efa mampivadika doanay mihitsy a ndry koa zany dia efa masika ery tsy taiza korakiza fa teo ihany a rehefa manaraka ary toky mba mitenena ihany a eny ndrery meva ary anjara lahy zao mamely lafy fa za tsy mahavita tsony efa reraky nitady an'lahy eran'ny tanàna ndry koa zany dia faly anarotra nahy fotsiny ka eka adalanylany te ho lava tongotra any ataovy io fa tsy eny ary aleo fa ataoko zany koa no ifamaliko eo fa leo tonga dia ataoka eny tsy mametsiny amin'ny meva ihany aloha za e vese fato e eny dadatoa zany hoe saika mely lafandroantsika sakafo ariva mihitsy maty za io fa zao ry toky a ahoana sery dadato ny tena mba mahalasa ny saiko ihany dia hoe taiza nahafantarany sy angabe ramaromanga ka za koa ngery dadato vao saika nytany anao e eny e mba tantara ho anahy marina hoe dadato hoe iza marina zany olona zany fotry ny tena mahaliana meo rano kely ary aloha e io amin'izynga eo akaiky ny se io le rano tia rery dadatoa misaotra ka zao ary dia noho tsara ngabe raha maromanga dia mpitaiza olona teto amintsika tamin'ny andro fahiny manatona azy daholo ny olona rehetra mananolana ohatra hoe marary sy ny sisa e ary tena mahavaolana mihitsy izy ary tena mpanasitrana koa ary mahalala ny zavatra mety ho avy ihany koa izy io zany ve fadiko soa nefa teto ambomiadana ray manontolo tamin'izany andro zany ary tsy nisy tsy nahalala an'izany ary dia samy nitandrina n'io fady io daholo mimponina rehetra teto anefa ny nanomboka ny tantara inona zany ary dadato ndray andro dia nisy mpiavin'ila ravinahitra teto ary dia nanimbazimba ny asin'ny tanàna ary zareo rehefa tonga teto efa nampitandremina fatratra ihany fa isy lozanjo azy raha mini mandika an'izany izy fa tsy nirara iny zany e ngabe raha maromanga aza moa dia vakivavana nirak'olona foana ampitandrina ny zareo ny zavatra tena fady nataony tamin'izany moa dia ny fitondrany kisoa niditra teto matetitetika mihitsy nanaovany an'izany fa tsy nirara iny e finonompoana hony zany ary dia nanomboka ratsy tamin'olona teto amin'izay ry zareo fa ny zavatra tena nahagaga sy nampivarahontsana ry se dia nanjavy ngabe raha maromanga taorianan'izay tsy hita niaraka tamin'ny tranony finenany zany very dadato tena mahagaga tokoa zany fa toy izy any efa ohatra ny mahaliana be izy zany tsy ela taorianan'izay nefa dia
maty nisy nanan-kenda tao an-tranony ireo olona mpiavy ireo. Maty tamin'ny fomba hafahafa mihitsy e. Andrekako. Nanomboka tamin'izay dia lasa nakahala vahiny teto amin'ny tanàna Nambomiadana ity. Indrindrindrindra moa fa eo amin'io farihy io. Tsy hisy tafavoaka velona eo zany niza raha tsy manao fombafomba alohan'ny idirana eo amin'ny toerana io. Tena enjana zany tantara zany ry Dadatoa. Dia tena tsy hita mihitsy hoe zany izay naleha angabera maromanga ry Dadatoa hatramin'izao. Tena tsy hita intsony izy rysea. Nanjavona tanteraka. Ay, ary fantatrao ve ilay tovovavy nately le rano amin'ilay farihy ry Dadatoa? Norosoa zay no anarany. Zany ve? Dia mety mbola hoe azo eritreretina ve ry Dadatoa hoe mbola haveloman'izany tovovavy zany? Ohatra ny sarotsarotra inona ihany zany rysea. Karaha ohatra hoe mba nitahirizin-javatra fotsiny izy ohatra tsy haiko. Eny efa naheno-tranga nitovitovy tamin'io ihany aho. Nisy an'izany hoe Ngarakoto zany nanjony teny amoron-drano teny. Nalainy zazavavin-drano izy tamin'izany. Efa 3 andro izy tany foana fa tsy maty nefa izy fa mbola velona soamatsara ihany ary mbola any izy zao. Mbola miriaria any soamatsara. Zany ve? Mahagaga zany fa raha hoe taona maromaro zay kosa aloha sarotra inona ihany Tsy ry Dadatoa. Fa ahoana? Za mbola te hiala nenina. Hiala nenina ny amin'inona se? Ny amin'ny orosoa ry Dadatoa. Eny fa tandremina efa manaonao foana any tsy misimonga ny lolo ao anatin'io farihy io se. Mangeriana izany resaka reo ato izany Ay, tonga indriko. Resaka olon-dehibe na torombeva fa tsy resa zaza koa ry fandanandrilo mandeha. dia mba hoe olon-dehibe lafy. Mazava ho azy ka. Fa ilo loharandry amin'izay sakafo fa efa masaka ka. Endray ariko. Aza atao be sirany Eny tompoko. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mystère Nambomiadana. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy ary Finiavana. Nandray fiosana anao totosa Tovo Andriambololona, studio ny prod. amin'ny herin'ny anio ny fizarana faharosady farany.